Araka ny nambarany Mokhtar Salim Andriatomanga moa dia niovaloko i Jolahy Mazavaloha. Nisy fanavozana any Jolahy Mazavaloha ilay sary vonganomba ao Mahajanga. Io Jolahy Mazavaloha io moa dia isan'ny ireo mahasarika olona makasary fahatsiarovana eo amin'ity toerana ity, indrindra anatin' izao fotoana fialan-tsasatra izao. Ankamantatra kely apetrako ho an'izay mahay mamaly, inona no nahatonga io sary ny vonganomba io ao Mahajanga, ary naninona no omby no nisafidina fa tsy bitro na voay sy ny hafa izay ankoatran'izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, betsaka ny zavatra izay hozarentsika ato anatin'ity video ity, fa mialohany hizarantsika izany zava-drehetra izany dia mbola toy ny mahazatra antsika foana, entanina ianareo mba hiabone ny chaîne, entanina ihany koa mba hanao zay amin'ny video, indrindra entanina foana mba hametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne atsika. Atomboka atsika amina vaovao mampalahelo ny zavatra izay horesantsika ato voalohany. Mafy izany mandevin-janaka izany hoy ny ray aman-dreniny Antsali Antsoa, iray amin'ny ireo namonjy anniversaire teny Ambohimalaza. Mbola nahatsiaro tena nihiratra ny masony, nihetsika ny tanany Andrianarivo Antsali Antsoa ny alatsinainy 12 Jona nidirany hôpitaly hoy ny rainy. Ny ampitsin'io no nanomboka tsy nahatsiaro tena ny zanany ary nahagatra 24 andro teo izany. Nidina ambany be ny tosidra any Antsali Antsoa ka nateo aza ny ezaka rehetra dia namoy ny ainy foana ny zanaka lamatoan'izy ireo noho ny farany. Ampahafantarina ihany koa moa fa atao fanadahadiana ny tompompety satria misy fitoriana azy. Nilaza ny ministry ny fitsarana ny alina fa atao fanadahadiana koa ny tompony fety fankalazana tsingeritaona Thierry Emerikasina satria misy ny fitoriana azy sy ny fianankaviany. Tsy misy na iza arovan'ny fanjakana ao anatin'ity raha ity, ka nohon' izany dia atao fanadahadiana daholo izay mila hanaovana izany hoy hatrany ity ministra ity, ary antsoina hoy izy ny mpanao gazety hanatrika ny fitsarana eny amin'ny fitsarana adeheloka be vava satria azony rehetra atrehina izany. Nilaza koa ny ministra fa nomena toromarika ny fampanohafana hanafianganana ny raha-pitsarana. Lazaina sy zaraina ho an'ny rehetra izay mpanaraka vaovao moa izany zavatra izany ny hoe atao fanadahadiana ny tompompety satria misy fitoriana azy. Rehefa avy nilaza sy nizara ny mikasika aniny tompompety izay atao fanadahadiana iny moa isika dia ndeha ary sika ilaza kely ity loharanom-baovao izay navoaka ny santatra Diamondra ity. Resaka fakanankerany moa ity zavatra izay horesantsika ity, nitolobatana i bémol sy parfait ilay mpaka ankeriny. Raha araka ny vaovao moa dia nilavolefona ary nitolobatana i parfait sy bémol ilay malaza ratsy tamina resaka fankanankeriny sy ny famonona olona ary fandravana tao amin'ny distrika Antsaratanana sy ny faritra Alotra Mangoro. Raha araka ny zavatra izay nolazain'izy reto moa dia nilaza ny handresy lahatra ireo namany mba hiova fo ary hanampy ny mpitandro ny filaminana manomboka izao ihany koa izy ireo. Nampahafantarina teo imasombahoaka tao Brickaville moa izy reto nohon izao fitolorana vatana izay nataony izy ireo izao. Zaraiko sy lazaiko ihany koa iny loharanom-baovao izay nambarany santatra Diamondra iny, nitolobatana i bémol sy parfait ilay mpaka ankeriny malaza ka tena malaza. Koa satria avy niresadresaka sy nilazalaza ny mikasika ireny mpakakeriny izay nitolobatana reny isika dia ndeha ary sika ilaza kely ny vaovao misy any ivelany. Olona 4 maty tamin'ny sambo tany Vietnam. Noho ny orambe tampoka izay niseho ny androny sabotsy dia ny sambo mpitondra mpizahatany nivadika tany amin'ny helondrano Halongy izay any Vietnam. Vokatr' izany dia olona 4 no maty ary 12 kosa avotra, ny ambiny kosa mbola karohina tamin'ny ireo olona 12 tao anatiny. Raha araka ny loharanom-baovao mikasika an'ity sambo mpitondra mpizahatany izay nivadika ity moa dia zaza daholo ny 20 tamin'ny ireo mpandeha. Miezaka mitady ireo mbola tsy hita ny tafika an-dranomasina Vietnamiana ankehitriny. Raha mbola ranomasina moa no asian-dresaka dia anisan'ny toerana be mpitsidika sady malaza amin'ny ranomasina miloko turquoise ity helondrano Halong ity raha araka ny zavatra hita maneran-tany.
Lazaina ihany koa ny mikasika aniny zavatra nisy tany ivelany iny ny hoe olona 430 maty tamin'ny sambo tany Vietnam izay sambo nilentika vokatry ny orambe tampoka tamin'ny iny androny sabotsy iny. Ny manaraka ihany koa izay ho zarentsika sy ho lazaintsika dia ny zavatra izay niseho andro vitsivitsy lasa, izany hoe andro iray lasa raha ny marimarina kokoa. Izy ty moa dia tany Toliara, ny lanja Sorabaventy nanatanteraka fitokonana ny mpianatra manday Toliara. Anisan'ny zavatra izay voalaza satria nolazaina nandritran izany fitokonana izany ny hoe manome 70 ora hamahana ny olany tsy fahazahoana vatsim-pianarana ho an'ny ireo mpianatra miisa 700 izay eo anivon'ny université manday izy ireo, ary mitaky ny hanamboarana ny R+1 izay tsy misy jiro sy dobon-drano rehefa avy ny orana. Raha tsy zany dia hidina andalambe ireo mpianatra raha toa ka tsy misy valiny ny fangatahana araka ny fanambarana izay nataony ireo mpianatra ny maraina tamin'ny androny io nanaovan'izy ireo fitokonana io. Fa ny malaza any ivelany kosa dia nanao fifanarahana IRDC sy ny M23, nanao sonia fifanarahana fampitsarana ady tany Katara ny fanjakana Congolais sy ny mpanohitra mitampiadiana M23 taorian'ny fifanarahana teo amin'ny Rwanda sy ny RDC. Nitaky fifanarahana miavaka teo aminy sy ny fanjakana Congolais ny M23 fa tsy nanaiky ho fatoran'ny fifanarahana tamin'ny Rwanda na dia ity firenena ity aza no manampy aratafika azy. Raha araka ny fantatra moa dia ny fanaiky kosa nefa fa hatsahatra tanteraka ny ady ary diany amin'ny 7 Jolay dia hanomboka ny fampiresahana eo amin'ny roa tonta hiverenan'ny fahefan'ny fanjakana any antsitanan'ny RDC sy hamahana ireo fifanolanana rehetra. Anisan'ny tsara ho fantatra ihany koa moa izay zavatra malaza any ivelany izay ny hoe nanao sonia fifanarahana fampitsaharana ady tany Katara ny fanjakana Congolais sy ny mpanohitra mitampiadiana M23. Somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa voalaza sy ny zavatra izay efa voazara koa dia ho fariparana antsika tanteraka ity video anankiray ity. Ny hamaramparana antsika azy moa dia hanao toy ny mahazatra isika dia mizara ny sary mahafinaritra ary mizara ny sary izay miavaka ka tsara. Ny sary izay ho zaraintsika moa dia ireto sary hitantsika ireto dia ny sary ny Andriamatoa General Richard Ravalomanana ilay filohany antirmeran-doholona sy ny sary ny Ramatoa Haingo Nambinina. Ireto sary ireto moa dia anisan'ny sary niavaka nandritra ny fivoriana andiany fahadimampolo ny Assemblée parlementaire de la Francophonie izay nitanterahana tany Paris Frantsa ny fahasivy ka hatramin'ny 17 Jolay 2024. Zay ary Noela hajanona antsika hatreny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy. Zay fa tsy halavana ny resaka hametra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.